fanantenana eo amin'ny tarehiny Jesosy. Zay ireo ny finoana eo amin'ny masony. Natampona zay lalana avy any avaratra. Apeso mihitsy ny tananao, natampona zay lalana avy any atsimo e. Na dia manao zay hoafany azan'ny devoly. Jesosy lay manokatra lalana avy any ambony. Natampona zay lalana avy any andrefana. Natampina zany lalana avy atsinanana. Matoky izay ka tsisy atahorana akory. Matoky izay ka tsisy atahorana akory. Jesosy lay manokatra lalana avy any ambony. Izy izy misy fanantenana, izy izy misy finoana. Och izy laza hoe izy lay mahery. Izy lay magaga. Sotanao Jesosy, misaotra foana Jesosy, misaotra foana Jesosy. Te voulais pandaingena. E non lascia fare sta foca verde fu. E non lascia fare ressia we. E non lascia fare tapna la verde fu. Facci sos come Luca Giallala na viene un po'. Amen, amen, amen.
kivyao na urese miad famana na rakurake Sanya. Sila vlef na sana uresemiad. Saumana na nao. Panulsay na mahay. Piada mahay. Yawa, faray saumana na nao. Tuti sao. Amen. Pupa. Simo kivyo. Na uresemiad famana na nao. Mismiram full vex. Sava maur metandera kanyai kwe. Sauma tukena. Piada mahal. Yawa! Hiramat! Faray sauma na na na! Setan al Padre Faray sa umananana.
Faible indrindra mbola tsy miady izy dia fa resy sady fenao io miady anao io ary ny ao an-tsainao dia izao manresena hoe ary ny antin'io ady io dia le fandresena resinao miavo ny toerana hitondrananao ny alala ny adinao miavo ny amboara ho batainao miavo ny adversaire anao sa maintsy manresy anao raha lasana vavy amen mbola ho apitsika anankiray tsy resy zany anao tanao a misy ira tsy mila mikipy fa maso misokatra dia mitodika amina manao na miandrandralanitra misy ira mila mikipy fa misy ira mila tsy mikipy amen tadio ny namanao dia sakafo ny masonao dia mamitsika kely moa dia laza hoe tsy resy zany ianao hoe somary peo kely ny sorony tsy resy zany ianao hoe manao entraînement fanahinao ianao io fa andresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy mety sambony ianao tonga eto zao tsangana miaraka amin'ny maro lazainao ankira androany hoe tsy resy zany ianao tsy afaty ianao io aretin'io tsy andrafanao io olan'io eo ary tsy resy zany ianao tsy resy zany ianao tsy resy zany ianao tsy resy raha mbola mitoka amin'ny Jesosy foana mbola mitoka amin'ny Jesosy foana zay tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao tsy resy fa laingany devoly zany laingany devoly zany tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao tsy resy raha mbola mitoka amin'ny Jesosy foana mbola mitoka amin'ny Jesosy foana tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao tsy resy zany ianao fa laingany devoly zany kortantsika kely ny toerany somary miala kely eo amin'ny banc eo amin'ny sezy somary miala kely dana mijery olona anankiray dana mijery olona ray fa miala kely eo amin'ny toeranao azafady indrindra manaja anao alehibe milahy kely eo amin'ny toeranao azafady tsy resy zany ianao zay hitanao dia lazao izy tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao tsy resy zany ianao raha mbola mitoka ianao manaraka amin'ny Facebook soratiny anarany namanao dia lazao hoe tsy resy izy ianao manaraka en ligne soratiny anarany namanao dia lazao hoe tsy resy zany izy laingany devoly zany ndana mijery namana fanay jery namana vaovao alleluia alleluia alleluia
Manbomtsikam lasao tsara tsy resy zany ianao tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao tsy resy zany ianao raha mbola mitoka mi Jesosy foane tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao tsy resy lainga ny devoly zany e terenamana vaovao terenamana hafa asitsikitsika Yamar, lasa hoe tsy resy ianao tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao tsy resy raha mbola mitoka amin'ny Jesosy zany tsy resy zany ianao hoe tsy resy zany ianao Ziona zay le tsy afoizako ny mankety ziona rehefa sabata tenenao ny namanao tsy le sy moy anao zany tsara Andriamanitra fereny ao miteratsikatsika sotra Jesosy sotra anao zay mankasitraka anao zay hiditra ao anatin'ny afatra Andriamanitra isika ary za mino fa maheno tsara tsika rehetrarehetra hatrany amin'ny overflow any maheno daholy ny ato an-trano ihany hoe manao alleluia azafady atao vienina ety aloha ty hoe ny alleluianareo any amin'ny overflow enareo any amin'ny overflow zany hoe eny ivelany ataovy rety hoe ny alleluianareo azafady ia dia aza mba miresaka tsony moa nareo any ivelany any satria za malahelo mihitsy mahita anareo miresaka dia mikorana dia enao koa aza manaiky voafitaka enao ilay iresahana oka kely aleo mirava hoe fa aleo ifantoka kely ato satria enao no iresahako raha tonga eto tanareo mahatonga mangina mandritra ny fotoana io satria iresaka rehefa hiakatra eto dia somary mitsitsitsy énergie kely dia rehefa mba ianao no iresahako dia aza miano resak'olo lafa mihitsy aloha ianao sa tsy mety fe zay mety sa tsy mety zay tsy maresadresaka dia ajanao koa le resaka ao anaty Facebook io tapitra mihitsy ny fotoana dia toizanao ndray raha resaka mahasola izy ajanao ny MP ajanao ny zay aninany fa resaresaka tsy dia misy dikany loatra ajanao fa resaka tsy maintsy valiana moa izy dia valio any hoe tsy hita lakile ny trano dia valio napetrako ambaniny anina ohatry zao dia mamaly ianao ahoana kosa moa ny tsy hamalino zavatra ohatry zany raha zavatra tena important dia valio ihany fa ankoatran'izay adina kora-pito zany tsy tokony ho asiana resaka zany ahoana le akolara aleo mba hoany zany sa tsy mety fe zany raha lasana vavy tahiny tomposika mianakavy afaka mahazo place nareo hiditra ao anatin'ny afatra Andriamanitra isika mahireza izay mbola ao anatina fifadikanina kely sisa dia mifarana ny fifadiakanina amin'izao masisy rapitso dia mbola
iriko indrindra ny atongavana hoeto raha pitso amin'ny fotoana lehibe raha pitso alahady a izay anaovantsika défi mihitsy ireo olona anaovantsika défi amin'ny fiainana défi amin'ny tontolo ara-panahy fa isika ny mandresy fa tsy ny mpamosavy isika ny mandresy fa tsy ny mpanozona isika ny mandresy fa tsy ny mpisompatra isika ny mandresy fa tsy ny mpankahala ny zavatra tsara ho fantatsika dia enao io misy manakana indrindra fa enao mivavaka io tamin'ny alim-bavaka teo iny a reradreraka kely a dia niditra tao anaty tomobile dia natory kely tao a mpamosavy ny namoana tao mpamosavy misy nandefa hery tamiko misy mandefa hery dia za manohatra dia nataitra anahy dia reko mihitsy a ny ataky fa izay tsy mankay izay lisany tsy mankay izany lisany tsy mankay izany lisany tsy mankay izy rapport de force io hery no alefanao hery koa ny miaraka aminay mahery lay mombanao raha lasana bavy malala mahery lay miaraka aminao e sakarakory mahery lay miaraka aminao lazao kely mahery lay miaraka amiko e misy vorondolo tabataba zay ao ambadikana eo isaky ny alina mitabataba eo mora fantatra manko ny feona koho feona saka tsy hitovy mihitsy ny feony ombo sy ny saka sa tsy zay dia ny feona vorondolo koa mora fantatra mikrkrkrkrkro azy dia tsy mankaiza kolisany hoa tsy mankaizany nareo e lehibe ny andriamanitsika e ka hoy aminao hoe ty zavatra ty nitady teo ty vérité ty fahamarinany soran'ny tompo aloha ianao fa tonga ato anatin'ny ty fiangonany ty zay mampianatra anao ny fomba fiadany taktika rehetrarehetra ny omana hivavaka rehefa vita ny toroteny rehefa avy eo andra herin'andriamanitra fa mila herin'andriamanitra ianao eno ity i Jesosy rehefa maty Jesosy manko tsy hoe nyvonon'olona fa nan'olo tena ho faty fa tsy matin'olona zany izy fa izy nanolotra ny ainy nandeha eo amin'ny lalana iaonana amin'ny olona mono azy mihitsy izy zay fa andriamanitra tsy matiny olona zany izy rehefa maty izy dia nalevina dia rehefa nalevina izy a dia nisy ny teny tamin'izy mbola velona ny mpianana ny laza izany fa hitsangana hony izy amin'ny andro fahatelo dia andao asitsika miaramila marobe miambina fa andrao reo mpianan'ireo angalatra ny fatiny dia aparitaka ireo zareo hoe nitsangana tamin'ny maty izy dia vomafitsika satria iny ny olona hoe nitsangana izy zany hoe fa nalevina izy dia mbola misy miambina ihany so hitsangana hony so hisangalatra hony ny fatiny dia misy miaramila ny ambiny jereo tsara ianao na dia efa aleviny olona zany fiainanao poteny olona dia mbola ambena ny olona ihany so tafatsangana ambena ny olona ihany so tafatsangana raha pitso a iresaka misimisy momba ny fiainany olona naleviny olona raha pitso nomena andriamanitra révélation amin'izany ary ianao hiakatra attention eo zay mifahavalo aminao eo hiakatra attention eo zay mifahavalo aminao eo ekipa ray manko tsika ara lasana bavy zay mampalahelo anao mampalahelo anay
zay manjo anao mafy aminay tsy maintsy tafarina ianao tsy maintsy tafita ianao tsy maintsy tavavoaka ianao ianao zay efa nitahina mbola ho tahina ianao ianao zay salama tsy miverina marary ianao ianao zay efa miakatra mbola hiakatra indray ianao mpinamantsika ekipa raitsika tsy za mihitsy nandeha ambony baolina ao amin'ny kantsika ao sa tsy zany mampiady zany sa tsy zany ianao défense dia ampidirinao indray ny baolina miala ao amin'ny ekipanay ianao tsy za mihitsy ny ambony baolina ao amin'ny kanao za défense ny tena toerako tamin'ny baolina manko stopper alléluia miala neny de défense droite tsy avelanay sy baolina hiditra zany ao amin'ny kantsika ao raha lasana vavamalala tsy atafiditra baolina ao zany ny adversaire amen amen ka isika ekipa ray za défense fa ny sasany buteur sasany mpapiditra baolina any amin'ny camp favalo any izy ny tahina Andriamanitra any izy no ambinina Andriamanitra any izy ny mahazo volana any izy ny mahazo fanan'olona nompon'i Jesosy zany ray défense tsy avela izy tafiditra zany ao amin'ny kanao ao défense fa izy ty manko sady baolina mbehivavy baolina delahy maman goal alléluia izy ny goal sa défense izy ny goal ianao buteur mamony baolina amen 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 mety sa tsy mety zay ekipa raitsika tsy maintsy mandresitsika amen amen atiantsika ny maso am'izao satria any amin'ny ekipa tena mahery sy mahomby raha vao manao baolina dia atakalina an'io baolina io ny asa sy ny anina rehetra ataony ambadika any fa mijery match izy aty amintsika ny baolina am'izao hitanao mahatonga anao misy manenjika io satria ny aminao ny baolina iza ny anjainy olona eny ambony terrain iza ny anjainy olona eny ambony terrain le mitondra baolina mankatizy dia mankany olona mankatizy dia mankany olona ny mahatonga anao misy manenjika io any aminao ny baolina sa tsy zany ary raha mijery baolina ny olona aizany masony olona any amin'ny golina ve any amin'izay misy baolina zay mahatonga ny olona manara-maso fiainanao io satria any aminao ny baolina any aminao ny baolina any aminao ny baolina waye misy taona nefa ianao ohatra ny maheo ny raparapa zany any satria tahorana ianao andeha lavitra fa zao hoe tsy misy resy tsy miady zany inandray misy olona efa tsy haino eny tsony satria ohatrany hoe vita zany aminy foa tampoka ndray izy avy ao tetehany vaovao momba azy foana ny olona izy karaha tsy hitahita iny karaha efa maty karaha tsy haiko karaha iny koa izy vaovao mafala lazaiko anao hoeny ray ny momba anao raha lasana bavy malala amen 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 ao amin'ny John natoko fa 1:10 manomboka amin'ny 1:9 hatramin'ny 7 indray aloha no andraisantsika ny fampianarana androany tahiny tombo ihany koa nisy mpivady nanolotra ventilateur chargeable vaovao an'ny fiangonana rehefa mba tapaka iny ny courant dada ozy dia tena tsy zakany groupe reto zavatra hoe te mba tiany mandeha vaovao miaraka amin'ny mbola ao anaty sachet mihitsy chargeable mafinaritra kely dia mba ho tahiny tompany dia misy mpivady koa mitondra réfrigérateur ki tsara tare mba atao mitsangana kely etika ohatrany mba tiako no mahita an'ilay mba misotro rano glace foana koa dada eto mba mafinaritra kely réfrigérateur kely tsara tare any amin'ny bazary auto any misy an'io tanareo leader presse dia apitany eo misy bazary auto zay fivarotana kojakojana automobile ao no misy an'izy eo raha ohatra ka hividy ianao afaka ampiasaina anaty tômobile koa fa misy courant 12 volt koa miaraka am'izay na voyage reny dia mba classé foana le zavatra misy ao anatin'le 4x4 anao le anatin'lay grand starex anao reny tena mahazoaina mihitsy aho manompo eto satria misy mikarakara dada
lazao na manao avy ny fotoana nateranao zavatra ato anaty fiangonana koa e. Tsona toko faraiky aminy folo andiny voalohany. Ray roa lasa nareo ihany aloha. Averina ray roa lasa ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Tsara be le mpirahavavy miara manompo any tompo. Aza melana raha sy tonga atony rahavavinao piraitam-po aminao, reo rahalahinao piraitam-po aminao, afa mihitsy ny mpianakavy manompo any tompo. Aleva faharoa mafy a Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny voalohany. Ianareo mianakavy aza manaiky raha tsy manao zavatra ho an'ny tompo atao anatin'ny fiangonana. Maria ozy dia ilay naninona hoe nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny voalohany. Ozy hoe aza manaiky nareo mianakavy ao an-trano raha tsy misy zavatra ataonareo atao anatin'ny fiangonana, fa ny zavatra ataonareo ato an-trano no mahatonga ny tompo mitany ao an-tranonareo. Ataovy misy zavatra avy ao an-tranonareo tonga ty am-piangonana, ataovy misy zavatra avy any aminareo mampandroso ny fiangonana, dia ho hitanao no hitahina Andriamanitra ny ao an-tranonao sy ny fianakavianao. Amen na ve zany? Lazao ihany na manao azafady aza manaiky raha tsisy zavatra avy any aminareo any an-trano a tonga ty am-piangonana hoe na ampandrosona ny fiangonana. Andiny faharoa veritsika. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny voalohany, ary Lazarosy anadainy no narary. Ao ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy ana hoe tompoko, indro marary ilay tianao. Ary zay ny lohateny ny afatra androany, marary ilay tianao. Vereny hoe marary ilay tianao. Marary ilay tianao. Marary ilay tianao. Ilay tiany izy io, ilay tiany Jesosy. Ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy midika fa tsy ampandaloviny olana ianao. Ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy midika fa tsy ampandalovany zavatra sarotra ianao. Ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy midika fa mandeha milamina ny fiainanao isan'andro isan'andro. Ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy midika hoe tsy misy zavatra mafy aminao, fa ozy izy eto hoe marary ilay tianao. Enao tiany Jesosy io indrindra. Mety ho anao ty afatra ty androany, mety enao lay marary androany. Le marary eto tsy voatery aretina arabatana, fa le zavatra gravy atrehanao, ilay ka gravy iainanao. Enao lay marary androany kanefa enao tiany Jesosy. Enao tiany Jesosy. Avereny hoe tiany Jesosy aho na ao anatin'izao kako zao azy. Satritsika hisosa ara-dalàna ny fiainantsika.
andeha ho azy eny amin'ny lalana tsy misy totoana ny fiainatsika fa natiany Jesosy azy ianao tahaka ny Lazarosy navelany narary i Lazarosy. Fiainana miaraka amin'Andriamanitra misy souvenir be dehibe. Za manana souvenir niaraka tamin'i Jesosy nitazomin'ny gendarme tany zay Jesosy. Jesosy amrena inge ihany fa maninona no miteny an'izany? Any amin'ny Matthieu toko fa 5:20 ve izy iny? Aya Matthieu toko fa 4:20 tsy tonga any Matthieu toko fa 4:20 angamba sa toko fa 5:20 misy le hoe amin'ny andro farany dia ho avy Jesosy dia ampakarina ny olona nanompo an Jesosy ho any an-danitra dia ny oso izy ataony amin'ny ankaviany ary ny ondry ataony amin'ny ankavanany ary ny mpanjaka izy amin'izay fotoan'izay dia ilaza eo amin'ny ankavanany hoe avia ianareo zay notahiny ny raiko midira ao amin'ny fanjakana zay voavoatra ho anareo fa narary aho dia nitsaboinao izy tsy nanan-kitafy aho dia nomenao hanina nangetaheta aho dia nomenao rano hosotroiko narary aho dia nivanginao nitsaboinao tany an-tranomaizina dia novanginao dia ozy ireo olona ankavanany ireo hoe mpanjako taiza ianao mba hoentina voka kely aloha izy rehefa misotra an'izay taiza ianao no hitanay narary ka nitsaboinay taiza ianao no tsy nanan-kitafo ka nomena ihany taiza ianao no nangetaheta ka nomena i rano hosotroiny taiza ianao no tany an-tranomaizina ka novanginay dia hoy Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay nataonareo tamin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo dia nataonareo tamiko tamin'le nareo namanga marary tany amin'ny hôpitaly iny le marary nino anahy iny le manana anahy iny teo ato amin'iny niaraka taminy ka zay nataonareo taminy dia nataonareo tamiko. Za izao vao avy tany amin'ny hôpitaly tany Androvatany olona amina réanimation fitombavaka amin'izao androany izao fa tonga teto ana nametraka ny ankonako fotsiny dia nandeha tany aho ary za tany eo koa Jesosy lolona mijaly mafy miady aina fa Jesosy eo foana izy ary zay nataoko tamin'izay olona zay dia nataoko tamin'i Jesosy. Amen, amen. Taiza ianao no hitanay tany amponja ka nivanginay zay nataonareo tamin'ilay anankiray tamin'ny anankiray manana na reny tamin'ireo rahalahiko ireo dia nataonareo tamiko. Tamin'izany natao garde à vue tany amin'ny gendarme eo koa Jesosy miaraka amiko. Amen. Am'le anao tsy misakafo reny fa mafy niadinao tsy sianina hoanina sendra manisy nanome kely ianao dia iny mba nihinana ianao. Toy Jesosy hoe tamin'izay nataonareo tamin'ireo kely indrindra tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo dia nataonareo tamiko. Aina ianao tsisy iny azy eo foana Jesosy ka zay nataonao tamin'iny olona iny dia nataonao tamin'i Jesosy miaraka aminy eo. Tsy nisy fotoana nandaozan'i Jesosy ianao zany raha nandray an'i Jesosy ianao teo foana izy. Ny amen nanao ataovy midona tsara avereny hoe eo foana kay Jesosy. Ainao hoe le hira hoe ay teo fony Kristy ay teo fony Kristy ny
Yandria izay nane ay teo fone. Iza mo miraniny Pasteur Jocelyn Ranjarson araka ny reko ahoana ny natonga ny mireny nandalo sedra mafy ny mpanompon'Andriamanitra ty vao azo ny atany aponjy tao Antanamora naharitraritra nanjombona ny androny dia misy taona izy mangataka rehefa alahady mandeha mampivavaka dia vita ny fitaom-pivavahany fiarinany izy. Mafy ny adiny fa tsy niala tao amin'ny tompo izy. Tao izy ny nanoratra ay teo foana i Kristy na dia tany azy izy eo foana i Kristy. Ilazao na manao tsy ho adinao io ny mafy indrindra amin'ny adiny olona hoe fa ny sasany azy hoe any mbola mira hoe eo foana i Kristy. Tsy reko ny alleluia anao raha lasa na malala. Jereo izy amizao, jereo ny voninahy, jereo ny fahalebiazana. Misy fiangonana MRE any France. Misy taona zay nangataka vizanaka any France. Dia ozy le zareo tao amin'ny TLS tao. Hay, ka maro ny pasteur ho any France zany. Pasteur Mayol izy vao vetivety lasa. Pasteur Jocelyn koa vao vetivety lasa any. Pasteur vitsivitsy, misy pasteur maromaro ny resa. Dia zay koa moa eo mpangatana amin'ny fotoana io fa tsy nahazo visa. Eo amin'ny voninahiny izy ankehitriny. Fa nisy fotoana narary ilay tian'i Jesosy. Misy souvenir maro ny fiarahana amin'ny Jesosy. Zasy Jesosy manana souvenir tao amin'ny manara-penitra. 20 andro atao manara-penitra. Zay Jesosy manana souvenir tany. Jesosy manana souvenir 70 andro sy 70 alina tsy ny sakafo tsy nihinan-kanina nihidy anatina efitrano anankiray efa misy fofona faty mitolona mambavaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vadiko mamangy ahy fa maheno fofona faty. Rehefa nandeha kely izy avy namangy ahy indray andro satria rehefa tonga any amin'ny 38e jour dia misotro ranona karoty satria manjavona ny masoko mila tsy ahita. Dia ranona karoty no sotroiny. Dia avy nanatitra izay ranona karoty zay izy. Nandeha kely izy dia niantso azy nataotra izy ho faty ve izy zaho sa manahoana. Dia maheno fofona faty satria ny vatana efa faible tanteraka. Afy tendray mitoraka ity zany misy sakafo amin'ny hariva ny ankabeazana ary tsy tonga dia 40 jours ny sakafo amin'ny hariva. Mbola maivanyity na dia mafy any azy. Fa tamin'izany tsy mihinan-kanina mihitsy andro aman'alina rano no sotroiny. Mijery olona ohatry zao dia roa ny olona hitako fa tsy fantatro hoe aiza amin'ireo roa reo ny tena izy. Hoe ity sa ity. Atsangana rehefa hitsangana taty arindrina atsangana satria tsy tafatsangana. Zavatra nahavariana ny expérience ako tamin'izay mba tereniko kely fotsiny. Matetika fa ianao tsy haiko raha vao matory miantsilany tsy maintsy manonofo ratsy. Tsy haiko na misy aminareo tratran'izany atao moa ny tanana izay manao an'izany tsy maintsy io. Fa tamin'izany efa tsy vita tsony le miankokotra zao fa marary ny tratra fa miantsilany fa tsy manonofo ratsy efa demi olona zany amin'ny fotoana io. Fa ny antsasako zany efa esprit fa ny antsasako olona fa tsy tena satria amin'ny maha olombelona tsotra manko tsy mahavita an'izany. Fa matoa vita zany dia efa ny fanahan'Andriamanitra zany mitondra sy miasa. Manana souvenir mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy ao tao anatin'izany. Be dia be ny souvenir iarahana amin'ny Jesosy. Hitanao io zavatra tianao androany io ho souvenir io. Avereny ho souvenir io.
Inona moa ny atao souvenir? Ho fahatsiarovana. Sangana vetivety telaza hoe tompo mandalo zao zavatra triako androany zao, mandalo zao ady mafy zao, ho souvenir zao, tsy mijanona am'izao sa mivavaka, zay miatrika zavatra sarota, zay miatrika zavatra mafy, la zao androany souvenir zao sa mivavaka. Tompo mandalo zao zavatra seny zao Andriamanitra, na dia mandalo ady mafy zay tompo mandalo zao Jesosy, souvenir zao Andriamanitra, fantatray fa eo akaikiny mandrakariva foana anao. Mahita zay zavatra tiany Andriamanitra, mahita zavatra lalovany Andriamanitra, ka indrindra Jesosy tsy mandao any mandrakariva anao fa eo foana ao anatin'izao ady zao, ao anatin'izao fadikanina zao, mandalo zao Andriamanitra, mandalo zao Jesosy, mandalo zao Andriamanitra, eo foana Andriamanitra, eo foana Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy mazoto toerana. Winona zavady? Souvenir. Marary ilay tianao. Marta sy Maria naniraka olona ho any amin'i Jesosy satria marary mafy Lazarus. Endana lazao amin'i Jesosy fa marary i Lazarus ilay tiany. Ireo tsy niteny hoe endana tena nany marary Lazarus, fa nifaritany mazava mihitsy endana lazao aminy hoe marary ilay tianao. Dikan'izany tokony hankaty faingana izy satria izy ny marary ilay tiany. Raha ny satrinao akeo aminao faingana Andriamanitra amany olanao satria ianao maninona? Tiany. Satria ianao tiany. Raha ny satrinao dia ho avy ao faingana izy satria voalohany marary ianao. Rehefa miresaka marary tsy maladi zay, tsy voatery aretina fa ny zavatra iainanao. Raha ny satrinao androany izy dia tonga satria ianao marary. Raha ny finoanao androany izy na zao dia tonga satria ianao maninona? Tiany. Anao jerentsika ny toyana. Andiny va efatra miaraka azafady. Rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana ny anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitra Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Wow! Ny antony io zavatra manjoanao eo, tsy ho fahafatesana, tsy ho faharavana, fa ny anehoana ny voninahitra Andriamanitra sy hankalazana ny Jesosy zanak'Andriamanitra. Ny toyan'io zany dia hijoro ianao eo ambonin'ny pulpitra ilaza hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Rends gloire à Dieu. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Me za mino an'izany, mamorona finoana amin'izany, me za mino an'izany. Hijoro eto ianao ilaza voninahitra ho an'Andriamanitra. Tsy taitra akory Jesosy. Jesosy tsy niteny zany aretin'inona. Jesosy tsy nipanika, tsy taitra akory izy. Hay Jesosy tsy miara taitra amintsika. Jesosy tsy miara mikoropaka amintsika. Marary ilay tianao, tsy fahafatesana ny anton'izany fa ny anehoana ny voninahitra Andriamanitra. Mafy ny lalana anehoana ny voninahitra Andriamanitra. Mafy ny lalana anehoana ny voninahitra Andriamanitra. Ataovy azo antoka fotsiny hoe atao amin'i Jesosy ny tongotra ho roa dia mba ho marina aminao io teny io. Fa raha ny amin'izao tontolo izao ny tongotra ho ilany, ny ray atao amin'i Jesosy na jentilisa piditra ampiangonana fotsiny enao androany io, fa tsy olona nanolo tena ho an'Andriamanitra eno ia, fa misy jentilisa mitady an'Andriamanitra mba hamonjy azy amin'ny zavatra mahazo azy. Izy sy nanolo tena ho an'Andriamanitra fa ny fiainany ihany. Izy dia an'izao tontolo izao
izy dia gentle isa tanteraka fa mandray izy fa misy vahaolana aty amin'ny fanahin'ny voninahitra. Mandray izy fa lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore. Mandray izy fa misy délivrance aty ziona dia zay ny atongavany fa izy gentle izy. Fa izy izao tontolo izao ny tokany foana, ny sipany foana, ny adalany foana, fitondran tenany foana fa mba mankaty izy satria misy vahaolana aty. Eno tsara mbola nivelany ny tongotrao, tsy mbola tary ianao randroany ilaza amin'i Jesosy vonina tompanompo anao. Ialany amin'ny pista falian'izao tontolo izao fa ho ato aminao a Jesosy. Anolotra ny fiainako anao leo an'izao tontolo izao eno tsara misy fotoana ny olona leo ny fiainany teo aloha fa mila fiainana vaovao, mila fahafaminanina ho an'ny olona vitsivitsy tonga eto zany androany. Sigaranao foana, tokanao foana, sipanao foana, ny adalanao foana, vadikelinao foana, ny toetra ratsinao foana. Fa mila ny fidirana Andriamanitra antsehatra ianao zay ny hoe gentlesse amin'ny tas d'intervention an'Andriamanitra. Dia io zavatra mahazo anao io tsy ao anatin'le hoe tsy ho fahafatesana io fa ny anehoana ny voninahitra Andriamanitra tsy ao anatin'izany io ka anao iray izany ianao fa midira aloha ao anatin'ny lakana misy an'i Jesosy. Mety foa anao ao anatin'ilay sambo misy an'i Jesosy, me ho an'i Jesosy feno ny fiainanao. Tsy anjely ireo olona afaka tamin'ny adalany ireo fa olona mitovy aminao ireo. Amen. Olona mitovy aminao ireo, olona nafoy ny adalany, nafoy ny fiainany ireo fa nanome ny fiainana ho an'i Jesosy. Tsy ho tapika ho adinao io raha tsy miditra tanteraka ato anatin'ilay sambo misy an'i Jesosy ianao. Tsy ho tapika ho adinao io raha tsy manapa-kevitra tanteraka ianao afoy an'ilay lalanao teo aloha andeha amin'ilay lalana vaovao. Tsy ho tapika ho adinao io raha tsy tampenanao ny lalana idiran'ny rano tsy izy, rano maloto eo amin'ny fiainanao fa andeha amin'ilay lakana vaovao misy an'i Jesosy ianao. Androany Andriamanitra manome message zay tena zanak'Andriamanitra rehetra tonga eto tsy ho ravo zany izy. Izy voninahitran'Andriamanitra iseho. Alleluia. Mandray azao fa misy olona mbola hiala amin'ny adalany fa izy hoe tsy maintsy mbola ho afaka amin'ity zany hoe vonona izy fa tsy mbola androany. Lay fanapahan-kevitra mbola tsy feno dia ozy ny afatra amin'izao mbola hitohy ny adinao. Mbola ninao azafady anontaniano namanao ianao ve sao dia mba ianao zany tenenin'ny dada zany. Avereno sao mba ianao zany tenenin'ny dada zany. Mbola ninona ny adiny hoe mbola hitohy satria nahoana mbola tsy hanapa-kevitra izy. Décision tadiavin'i Jesosy androany fa zao reo fa isan'izao tontolo izao mihitsy ary nanana ny rano izao tontolo izao nikorina tao anatiny fa nafoy an'izao tontolo izao. Fa foizana an'izao tontolo izao zany fanapahan-kevitra tsy fa tsy fanereny resy lahatra ary mavesatra ny olona mbola tsy nafoy an'izao tontolo izao tsy afaka tena hanompo an'Andriamanitra marina fa zay nafoy an'izao tontolo izao mahaivana tsara izy hanompo an'Andriamanitra manaiky ho batainy Jesosy satria mahaivana izy. Amen. Le toka kelinao iny manakana an'Andriamanitra. Le sigara kelinao iny manakana an'Andriamanitra. Le sipa kelinao iny manakana an'Andriamanitra. Le fiatsaram-belatsihy kelinao iny manakana an'Andriamanitra. Le tokatrano roa kelinao iny manakana an'Andriamanitra. Le vadin'olona iny tsy avelanao iny
inona manakana an'Andriamanitra. Lay lolompo kely ao anatinao inona manakana an'Andriamanitra. Misy zavatra mila votsotra ao androany. Nisy olona latsaka avy eny ambony be, avy eny ambony be, avy eny izy latsaka, avy eny amin'ny tendrombohitra avo, latsaka avy any izy teo dia niodikodina, niodikodina anazy, dia rehefa tonga tany ambanimbany tany izy dia navoazona hazo anankiray, dia nisaringitra tamin'ilay hazo, dia mbola mikika ihany izy, tsy masa mijery ambany, satria rehefa eny ambony manko ny olona ka mijery ambany mampatahotra sady fanina sa tsy zay, vonjeo e. Dia ozy ny olona, avitsoro ny tananao, avitsoro ny tananao, avitsoro ny tananao, maty